Vita tao amin'ny Brown mpanolotsaina komina Ambonivohitra Toliara ny famindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny mpanolotsaina ny komina teo aloha sy ny filohan'ny mpanolotsaina ny komina Ambonivohitra Toliara vaovao sy iza moa izany fa Andriamatoa Zatondraha. Teny Toliara moa izany zavatra voalaza izany fa ny mahoraka ao Antananarivo renivohitra kosa dia resaka lalatiana izay nahazo toerana. Tompoko vavy sy tompoko lahy tsy maintsy holazaintsika moa izay zavatra rehetra tokony holazaina fa mialohan'izany aloha dia mbola toy ny mahazatra foana abonné vetivety alohan'ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo indrindra apetraho ihany koa ny commentaire ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirsoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Ny arantsika nahita moa fa dia nisy ny lanonana ofisialy fametrahana ny samboady mahaloholo ny Madagasikara tamin'ny Ramatoa Rakotondrazafy Lalatina. Araka ny didim-panjakana laharana faha 5 tsipika 170 no resiny Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara ny andron'ny alakamisy fa 4 febroary 5 dia voatendry holoholon'ny Madagasikara i Ramatoa Rakotondrazafy Lalatina. Ny tenany araka izany no mameno ho 12 ny isan'ny ireo loholon'ny Madagasikara rehefa banga nandritra ny volana maro ny toerana iray tao anivon'ny Anterimerandoholona. Notontosaina ny andron'ny faha 7 febroary ny lanonana ofisialy fametrahana ny samboady izay notanterahiny Andriamatoa Jeneraly Ravalomananarisara ilay filohan'ny Anterimerandoholona. Ankoatran ireo loholon'ny Madagasikara dia mpikambana ao amin'ny governemanta, olo manan-kaja maro, sivila sy miaramila no tonga amin'ny voninahitra ny lanonana. Nazava dia nazava moa ny teny izay nomeny filohan'ny Anterimerandoholona dia ny hoe ny loholon'ny Madagasikara hoy Andriamatoa filohan'ny Anterimerandoholona dia mijoro ho ray aman-dreny, olon-kendry, olom-banina na ara-pitondran-tena izany na ara-pihetsika. Ny fitandrona ny fihavanana sy ny fandalana ny fifankatiavana no zava-dehibe eto anivon'ny Anterimerandoholona hoy ihany izy. Ary izay hampandroso any Madagasikara no katsahiny ireo loholon'ny Madagasikara fa tsy hitady tombotsoa manokana akory. Hinoana hoy Andriamatoa filohan'ny Anterimerandoholona fa hanaraka izany Ramatoa loholon'ny Madagasikara raha nirarosoa azy hahavita be amin'ny asa miandry azy ho an'ny tanindrazana ny tenany. Marina fa eo amin'ny lafiny politika dia efa ministry ny fampianarana ara-teknika sy ny fanifanana arakasa ary ministry ny serasera sy ny kolotsaina sy efa mpitondra tenin'ny governemanta ihany koa ity Ramatoa loholon'ny Madagasikara Lalatina Rakotondrazafy ity. Ary filoha mpanorona ny antoko politika Freedom izay ao anatin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na Irmara ihany koa ny tenany. Amin'ny lafiny arakasa indray dia mpanao gazety izy, efa taleny famoahana ny tonian-datsoratra tamin'ny orinasa fanaovan-gazety maro ary ankehitriny izy dia filoha tale generaly ny vondron'ny orinasa antserasera Free Communication. Rehefa voatendry holoholon'ny Madagasikara moa i Ramatoa Lalatina dia nisy hafatra izay nambarany, nisy hafatra izay nomeny. Manoloana io hafatra izay nambarany Ramatoa io moa dia natonga ny olona sasany izay naneho hevitra ny hoe hay efa may vavasahady, ay efa namoaka vavasahady indray i Ramatoa hoy ireo olona sasany mpanaraky ny zava-misy. Hoy hafatra izay nambarany Lalatina ny hoe ireo mpanohitra ho hitako tena sosotra mafy, fangatsy hoe efa voahilika indray, fangatsy hoe efa voadaka, efa tsisy dikany intsony, efa vita ny momba azy, efa potika ny kariera politikany sy ny sisa sy ny sisa. To mbola mahazo toerana indray dia mbola iny indray. Eny hoy ity Lalatina ity, iny tena iny tokoa fa sady tsy voahilika no tsy potika no tsy rava no mbola resy lahatra be tsy misy tahaka izany. Hitako nirongatra be ny fahasorenan'ny mpanohitra hatry ny andro nahafantaran'izy ireo fa voatendry holoholon'ny Madagasikara
tsara ny tenako fa iza re izay izaho kely ity no dia mampisahotaka anareo hoe tsy tonga eo amin'ny kitrokelinareo akory aho, tsy mendrika na ny hamatotra ny fiankaranareo akory kanefa dia bête noire anareo mihitsy hoe ity koa to arakaraky ny hanenjehana azy vomaika tsy mety potika mihitsy hoy ny fanambarana izay nataony ity ramatoa ity manoloana ireo mety ho fahasorenan'ny mpalohitra. Marina loatra tokoa eo hafatra izay nambarany lalatina io ka nahatonga ireo mpanohitra sy ireo mpankahala azy ny teny hoe aive efa maivava sahady satria tsy misy avaly ireo mpanohitra, tsy misy havaly ireo zay sorena mafy ny amin'ny ity ramatoa ity. Hojerevantsika indray ny fanehoan-kevitra izay nataony jeneraly Richard Ravalomanana rehefa nivahiny tao anatin'ny fandaharana Solanga. Tsy mikasa hakafahefana ny jeneraly Richard Ravalomanana. Anisany nambarany ity jeneraly ity nandritran izany fandaharana Solanga izany mo dia ny hoe tsy misy olana amin'ny solona anarana bomba raha ny nambarany fa ilay solona anarana Korotamby kosa dia iflerira koto malala hoy izy no namorona azy. Ity farany izay nanao extorsion des fonds ka rehefa tsy nahazo dia manenjika azy kanefa dia olona nampihany tamin'ny fotoanandrony. Irehany Andriamatoa jeneraly Richard Ravalomanana ihany koa ireo medaly iambozonany ireo satria marika ny asa vitany fa tsy nomena fotsiny akory. Tena tiany kosa ny satroka cowboy noho ny fitiavany azy hatry ny fahakeliny dia rehefa nianatra tany Etazonia izy dia nitondra maromaro. Mbola nandritrany ity fandaharana Solanga ity ihany koa dia nanamafy ny jeneraly Ravalomanana Richard fa ny olon-tsotra dia tsy andresiny manambasy velively hafa indray raha vahoaka tokoa no resaka hoy izy hatrany. Ary mbola notsindriny ity Andriamatoa jeneraly ity ihany koa ny hoe tsy mahantra izany ny gasy raha mihoatra amin'ireo firenena afrikanina maro ary maro ny manam-pirofo an'izany feno ny supermarché marobe ny fiara rehetra eny andalana miankanjo tsara ihany koa ny olona. Etsy ankilany dia tsy mikasa na hakafahefana izany i Richard Ravalomanana satria andrim-panjakana ny vahoaka sy ny fananany no arovany zandary ary tsy misy afa-tsy ny andrim-panjakana vahoaka sy ny fananany no arovany zandary. Filoham-pirenena ny fandimby dia niara-niasa taminy avokoa tsy laza afa-tsy ratsiraka Zafelbert Ratsirahonana Ravalomanana ary Rajoelina amin'izao fotoana izao. Milamina ny firenena tsy atahorana ny mpanohitra satria vitsy ireo mpanaradia azy hoy ity jeneraly ity. Mazava fa te hiara-entana ry zareo mpanohitra kanefa tsy ho isy izany. Samy te ho akaiky ny filoha sy hahazo toerana ireo mpomba ny fitondrana fa tsy mifamingana akory hoy ny fanamafisana izay nataony ity jeneraly ity rehefa nivahiny tao anatin' izany fandaharana Solanga izany. Reny sy reny mo ny afatra izay nambarany jeneraly Richard Ravalomanana tao anatin'ny fandaharana Solanga zay ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia makasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misisisy zay fa tsy halavenay ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.